Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny volana sy ny zava-misy tamity an'ity manomboka mialefa tsikelikely indray aloha ny atsioka ny varatra aza raha ny atazana tamity androany ity atao anatin'ny 3 andro zay satria lefy tanteraka ny fanatonany ilay fikortanana zay hitantsika misy ato amin'ny alakan-drano Mozambika indray no andravitry ny toetry ny andro any amin'ny faraparan'ny herinandro indrindra ny zoma sy ny sabotsy anoany misy koa moa ny fanatonana rindraona ato atsimo ninosoka ny fifanenan'ireo tranga anankiroa ireo zany no tena anamarika ny toetry ny andro miverina na mety hisy araka zany ny orana tandrivindraona ary mety hoaray kotroka zay any amin'ny sabotsy any avy eo moa no ahitantsika ny makasikasika an'izay ny maripanatsika dia miakatra aloha atao anatin'ny 2 andro avy fa ny sabotsy dia miverina midina izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny voatany sy ny tapany atsimony nosy ny toy izao ny toetry ny androtsika ho an'ny rapiso vao maraina dia mbola mety hisy aloha ny tandrivindraona vitsy ho an'ny morontsiraka voany atsinanana sy avaratra tsinanana Madagasikara iny amin'ny maraina be fa misava miandalana zay rehefa atoandro mety mbola misy ihany koa ny herikandro ho an'ny faritra alaotra mangoro sy ny ilany atsinanany faritra analamanga iny ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro ho an'ny rapiso atolakandro mbola mety misy ny tandrivindraona mandalo any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara iny misy ihany koa ny tandrivindraona zay andrasana ho an'ny faritra atsimo andrefana mandraona ny andro ho an'ny faritry menabe sy ny ilany andrefan'ny faritry orombe faritry matsiatrambony ary ny any amin'ny faritra androy izay mety ahitana tandrivindraona ihany koa any amin'ny alina no any mitsitokotoko aloha zany ny tandrivindraona amin'izay fotoana izay ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana amin'ny tapakandro ariva rano maripana vao vinavina amin'izay rapitso izay hatrany dia amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 eo ny ambony indrindra ho an'ny havoatany ary manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimony nosy ny morontsiraka voany atsinanana sy avaratra atsinanana eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary manodidina ny 13 degré celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy ny toetry ny androtsika ho an'ny zoma kosa indray mbola mety hitranga hatrany ny tandrivindraona ho an'ny tapany atsimo Madagasikara indrindra ho an'ny atitany ny faritra iorombe mikisaka somary atsinanana ihany koa zay ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny ilany atsinanany faritry matsiatrambony sy moronmania ary ny any amin'ny faritry melaky ny ilany andrefana amin'ny faritry bongolava torak'izay koa ny manodidina ny distrikany mandrivazo mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny faritra avaratra atsinanany Madagasikara sy ny any amin'ny manakaiky ny distrikana ambanjany zany amin'ny tapakandro ariva no mety hitrangany zay ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny rano maripana vinavina amin'izay andro misoma izay eo amin'ny 20 na 15 eo an'ny faritra analamanga sy vakinakaratra ary 20 degré celsius kosa ho an'ny faritra miatsaritra ambony ho an'ny morontsiraka atsinanana Madagasikara manodidina ny 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius izay maripana izay ary maherin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ny toetry ny androtsika sabotsy kosa indray no amaranantsika azy saika mahazo tandrivindraona amin'ny faritra maro manerana Madagasikara aloha zany amin'izay sabotsy izay ho an'ny faritry bongolava zany tasy vakinakaratra moromania matsiatra ambony ary ny any amin'ny faritry sofia sy ny faritra analanjirofo torak'izay koa ny faritry vadivavy fidivinany mety hoaray kotroka kosa nefa izay tandrivindraona izay ary mety anatombo amina faritra sasany ny any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana faritry orombe nosy androy ireo zany no mety ahitanan''izay kotroka izay amin'ny tapakandro arivany sabotsy izay hatrany ny maripana vao vinavina raha ny amin'izay andro izay dia araky amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 any avoatany ary 20 ka hatramin'ny 20 ny morontsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny izay ny météo tamin'ity an'ity raha fisindray fotoana manaraka veloma.